mivavaka eto isika, mbola afaka manovo, mbola afaka miaraka mivavaka. Dia indrindra mbola afaka mametraka an' Jesosy ho ivon'ny fiainantsika isan'andro. Mametraka anazy ho mpitantana antsika, ho mpitarika antsika amin'ny fotoana rehetra. Marina mihitsy ilay tenen'ny pasteur Sandratra teo hoe mila manome fotoana an' Jesosy tsika, dia tena hoe isan'andro mila manome fotoana anazy ahafahany miasa eo amin'ny fiainantsika, fa indrindra ahafahantsika miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra an' Jesosy ihany koa tsika fa mbola omeny fotoana izao maraina izao, maraina vaovao izao, dia tsy izany no nisafidy hoe hifoha androany, ary tena sarobidy amintsika izany. Tsy izany tsy afaka mampitombo ny andro koa, fa tsarovy fa Andriamanitra irery ihany ny afaka mampitombo ny androntsika. Dia marina mihitsy hoe tsy misy mahay mampitombo ny androntsika iainana isika, fa izao nefa Jesosy mampianatra antsika hoe mampianara anay ahay anisa ny andronay. Ataontsika hiaraka hivavaka, hiaraka hanandratra ny tanantsika dia ametraka an' Jesosy. Raisiko hoe ekipa raitsika satria ny tanjona dia ny hoe hiombona amin'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Asandrato ary mivavaka ao, raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa afaka miaraka mivavaka eto izay, afaka miombona aminao, afaka miresaka aminao ihany koa. Misaotra fa zavatra rehetra dia ataonao misy mba hahasoanay, misy koa ny ataonao tsy misy, fa fantatra hoe zavatra rehetra mitranga dia mahasoanay ny zavatra rehetra ray. Dia misaotra ray fa zava-dehibe ity fotoana ity, mitenena aminay fa manaiky izay no tarihinao, manaiky izay no teneninao, manaiky izay no ahintsinao, manaiky izay no ampianarinao. Mankasitraka ray fa Andriamanitra tsara ianao amin'ny anaranao no mivavaka izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Amen. Manasa anareo ary hipetraka dia hirositsika amin'ny fizarana. Lohateny androany dia nampitondraina natao hoe miaina ao anaty faharetana miaraka amin'i Jesosy. Inona no hoe miaina ao anaty faharetana? Ilay teny hoe faharetana izany azo adikatsika koa hoe patience izy raha amin'ny teny frantsay. Dia ny teny hoe faharetana dia sokajiana hoe toetra tsara hananantsika tsirairay avy isan'andro. Izany hoe mila manana faharetana izany tsika. Amin'ny dikateny grika izy dia hoe makrotomia, MAKROTHUMIA. Mety hoe aingana be ve sa ohatr'izay. Dia izay midika hoe ohatr'izao ilay izy. Makrotomia dia midika hoe long à la colère, izay izy amin'ny teny frantsay, na hoe tsy maika ny ho tezitra. Tsy maika ataoko ohatr'izay ilay izy hoe tsy maika mihitsiny. Dia ny ray koa hoe long à venger les fautes, na hoe tsy maika ny hamaly ny ratsy amin'ny ratsy. Tiako be ilay lesona azo ianarana ao anatin'ilay izy satria raha mandinika nareo dia ao anatin'ny vokatry ny fanahy ihany izany. Tena hoe vokatry ny fanahy mihitsy ny hoe manana patience eo amin'ny fiainana. Mety efa misy manontany nareo hoe za aloha anisany, za fa nanontany tena hoe maninona ary za no mivavaka. Izany zany ohatrany hoe fanontaniana adaladala. Azafady tompoko, fanontaniana ohatrany hoe adaladala ilay izy, fa nisy taona nanontany tena hoe maninona ary za no mivavaka. Dia ohatrany hoe mivavaka ve satria tiana-karena. Tena Andriamanitra miteny hoe mahantra indrindra raha ohatra hoe maniry ny zavatra etỳ an-tany. Anisan'ny klasena hoe olona mahantra indrindra zany. Mivavaka ve za satria izay ny fomba nitezana anahy. Ohatrany hoe ny ray aman-dreninay zany mivavaka be dia ny dikan'izany hoe mivavaka dia isan-kalahady
fotoana fivavahana dia mandeha mivavaka ohatrany hoe fombafomba zay le tiako tenenina mivavaka vezaha satria zay ny fomba fatao mivavaka ihany koa vezaha satria te ho salama ohatrany hoe zavatra azo angatana amin'i Jesosy daholo ireo fa tadidio fa ianao afaka no salama dia avy eo ataonao inona ilay fahasalamanao tory teny efa mandeha eto foana zany ohatran'ilay amboa kely hitanareo ilay hoe misisika izy azo zavatra dia rehefa azony ilay izy raisika hoe fahasalamana ilay izy azoko zany ilay fahasalamana dia lasa mitsirika ohatrany hoe avy mihinana zavatra dia ohatrany hoe ny alika rehefa natsipazanareo taolana mahazo taolana izy dia lasa izy to dia mitsirika dia amin'ny manaraka indray fa any ianao aloha fa efa azoko izay nilaiko taminao indraindray ve antsika manao an'izany amin'i Jesosy mivavaka koa ve satria matahotra ny hoany amin'ny elo ty zavatra ray ty manaitra be anazy satria ohatrany hoe raha ny tena marina zany tsika tsy tokony hoe mivavaka satria Jesosy mety ho any amin'ny elo raha ohatra hoe tsy mivavaka tena tsy izay ilay izy raha ny tikony ho izy indraindray zany motivation antsika ohatra mivily any amin'ny zavatra hafa hoe mivavaka satria zao fa ny tena marina mila averintsika amin'ny laoniny hoe inona ny tena motivation antsika tsirairay avy rehefa hivavaka Jesosy mampianatra antsika hoe ny antony tena hivavahana raha ny tokony ho izy dia ny fatsapahantsika tsirairay avy lalina fa hoe tsy mahefa ninninina isika raha misaraka amin'i Jesosy mivavaka ihany koa satria hainareo ilay hira ilay hoe mivavaka aho satria dia tsara be ilay izy hoe mivavaka aho satria mino sy mankatoa manaja sady tian'Andriamanitra amin'ny fo manontolo toizaka ilay resaka teo hoe faharetana fa manintsika mila miaina anaty faharetana misy fotoana za zany mizaraiko kely aminareo misy fotoana maimaika be foana ny anao zavatra le mahamaika anazy zany hoe mandray décision amin'ny eritreretiko manao zay sitrapoko fa tsy manontany an'Andriamanitra mihitsy hoe inona ray mba sitraponao rehefa manao zavatra zany ohatra dia milaza ny tenako anefa mpivavaka ohatr'izao zany ilay izy indraindray manisy classification zany za aloha ny resahako eto fa ny ainako ilay izy dia zaraiko aminareo hoe indraindray manao classification zany hoe ty zavatra ty ohatra ny zavatra minimum dia nanapa-kevitra aingana be tsy misy an' Jesosy dia ohatrany hoe mety ohatrany hoe mety araka ny fihevitra fa ilay izy finalement tsy mety zany zay ny tena marina fa indraindray ilay izy ohatrany hoe toetra ohatrany hoe manao sélection na zavatra ianao hoe ty zavatra ty ataoko misy Jesosy dia ty ataoko zarara misy Jesosy dia ty ataoko misy kely Jesosy eny indraindray dia ty zavatra kara ty ataoko hoe ty fenoko Jesosy indray ohatrany hoe ianao zany manao zay tianao zany ianao indraindray dia ohatrany natonga saina be anala izy satria nisy fotoana nisy fiarana izay zany simba le izy dia mitete menaka kely dia le menaka io mila amboarina satria mitarika zavatra be dia be le izy rehefa ohatra tsy amboarina dia nanamboatra an'ilay izy dia za koa tia mikirakira mekanika kely zay ohatr'izay zany izy dia sokafana le izy dia hita le izy dia hita hoe tia le simba dia naverina amin'izay le izy elaela zay laps de nanaovana an'izay fotoana izay dia naverina amin'izay le izy hoe fa vita hoe ty pièce lona dia ty izao dia naverina amin'ny loniny amin'izay le izy voaverina amin'ny loniny le izy dia ohatr'izao zavatra nitranga tsy nety le izy ianao zany efa nanao an'izay zavatra nieritreretinao hoe ty avy ny atao dia ty avy ny atao dia le izy tsy diso le lalana nataoko
fa hoe tsy loko ty de ty de ty de ty de vita le izy naverina tsy mety de nampomehana le izy satria nampatsahivin Jesosy tao anatin'le izy hoe za kosa aloha tena natsapa-tena hoe tena tsy nivavaka talohany nanaovana le izy zay zany tena important be tam'le zavatra nitranga hoe ohatrany hoe zay le teneniko hoe indraindray misy zavatra klasenao hoe ty afaka hoentinao mbavaka de ty afaka tsy hoentinao mbavaka de tamin'io zavatra tamin'io tranga anankiray eo tsy de natsiaro loatra hoe nivavaka de aveo le izy tsy nety tena tsy nety le izy voasolo le joint tokony natao de maromaro mipiesy mila namboarina lanilany vola ianao satria hoe zao de naverina indray de voiny foa fotsiny any verina nanontany an Jesosy hoe fa inona ny zavatra mitranga de nareo inona ny zavatra mitranga ny fona tamin'i Jesosy aloha hoe tsy nanontany ny hevitra ao le zavatra mitranga zany ny foa ianao manao zavatra ka tsy misy Jesosy de manao zavatra ho azy ny fotsiny ohatrany hoe olona badenina na situation misy tsy haiko mety samanana ny azy fa tsy misy Jesosy fotsiny ohatrazay le izy de nampatsahivin Jesosy anahy hoe tadidio izy fa ianao mila mianatra patient eo amin'ny fiainanao le patience tiako zaray reto hoe rehefa ny fois ianao manao zavatra de ny patience ny Jesosy tsy mitovy amin'ny patience anao zany hoe izy rehefa manao zavatra te hanampy anao izy amin'ny façon-any fa tsy amin'ny façon anao nampazivin Jesosy anahy mihitsy le hoe rehefa ny fois niverina fotsiny hoe Jesosy inona ny zavatra tokony ho ataoko de reko be le pisy zay moa le pisy filazantsika an'le izy fiadanana satria kainy namaika an Jesosy de ny hoe niombina amina fa tsy ny amany olako azonareo le izy namaika an Jesosy tsy hoe ny anova le situation misy hoe ty zao de zao de zao fa ny anovana le izy ny anovana izy hoe manana ianao patience fa mety ho amboariko le izy mety ho tolorako saina ianao anamboatra an'le izy mety tsy ho tolorako saina koa ianao de finalement ohatran'izao le izy hoe tsy mbola vita le fiara zao fa efa mitohy kelikely le fanamboarana an'le izy fa nampatsahivin Jesosy mihitsy hoe ny zavatra mahamaiky ana tsy ny zavatra mahamaiky ana no mahamaiky an'Andriamanitra raha ny sitrapoky zany de hoe io de aleo ividy eo ranga de amin'izay miova indray le izy amin'ny façonko fa inona ny façon n'Andriamanitra ao anatin'le izy tsy haiko hoe inona ny mety iainany tsirairay avy mety hoe samy manana ny kany mety misy miaina ao anatin'ny tsy faharetana mety tsy hay mihitsy ara hoe ahoana zany miaina anaty faharetana zany aiza ihany Jesosy mety miandry valobavaka ohatra zany mety misy miaina ao anaty olana tsy fantatro fa mino fa Jesosy reto ninona zavatra mitranga de afaka ny asa izy fa mila miombina azy amin'ny fotoana rehetra miombina aminy amin'ny fotoana rehetra Jesosy rehefa miteny hoe anao zavatra izy de ataony amin'ny façon-any any le izy fa tsy hoe any amin'ilay eritreretiko na eritreretinao tsirairay avy ten'Andriamanitra amin'ny hoe ao amin'ny Isaia 55 8 55 toko fois 8 hatramin'ny toko fois 55 andininy fois 8 andininy fois 9 hatramin'ny fois 9 azafady tompoko Isaia 5:50 andininy fois 9 ka hatramin'ny fois 9 ny fihevitra ozy izy tsy mba fihevitrareo ary ny
lalanareo kosa tsy mba lalako ho Jehova. Fikiriko tsara io teny io satria marina mihitsy zany hoe isan'andro ianao za Andriamanitra tena mampatsiahy antsika hoe tadidio fa Jesosy tsy maika tsy taitra nefa tsy tara. Mety efa nahinao an'izay daholo ngamba tsika tsirairay avy fa rehefa tena iainanao ilay izy dia tena zany mihitsy kay Jesosy tena patient amintsika tsirairay avy koa tadidio zany. Raha ohatra hoe anameloka antsika Jesosy tsisy afaka tsika tsirairay avy eto fa tonga dia za aloha anisany tonga dia hoe tsy afaka ianao mandahy. Ilay tsy afaka tiako tenenina eto hoe raha ataoko hoe rain'ny mpanota angamba tsy dia izay loatra ny ilazaiko amin'ilay izy fa misy famondrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay izy fa Jesosy tena patient amintsika isan'andro hoe inona ny ataon'ity zanako ity hoay izany lalaka alehan'io bilila ve io dia raha vao mibilila ilay izy dia tsy amikion-dalana etsy indray izy miandry fa tsy manameloka antsika. Mila mianatra miaintsika ao anaty patience rehefa miaraka amin'ny Jesosy satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe ao amin'ny Jakoba 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Mety kopikopy zany tsika tsirairay avy le fizahan-toetra kay miteraka faharetana dia toy an'ilay izy amin'ny Romaina 5:4 ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra ary ny fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra fa mampatsiahy izy hoe mila miaintsika ao anaty patience isan'andro dia ilay miaina ao anaty patience miaina miaraka amin'ny Jesosy isan'andro. Nampatsiahivin'ny pasteur Sandratra teo mihitsy ilay hoe amin'ny fotoana rehetra mila miombana amin'ny Jesosy. Zava-dehibe zany satria aninona ary tsika raha tsy miombana amin'ny Jesosy? Lasa ohatrany hoe mandeha ho azy eny fotsiny ve dia izay mihitsy ve ilay tena tedavina sa hoe marina mihitsy hoe raha mbola velonaina isika dia mbola misy antenaina mihitsy ny kay. Donc za mino fa za zao mbola misy antenaina kay aminahy dia Jesosy no mahita an'izay. Ho antsika tsirairay avy mino koa fa manana fanantenana ary antenain'i Jesosy fa hiova amin'ny fotoana izay hikasihana antsika tsirairay avy. Mety ezy ho kasihan'i Jesosy isan'andro satria Jesosy irery ihany no fiainana, lalana sy fiainana. Amen. Misy teny izay ao amin'ny hvkl-mission 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria efa nitandrina ny teniko amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Mahafinaritra be anahy io tenin'Andriamanitra io satria ohatran'ny hoe Jesosy eto mampianatra hoe rehefa miaina amin'ny faharetana ianao dia mahery
matanjaka ara-panany resahako eto ary tena afaka miatrika ny zavatra rehetra ka ninninona zavatra mitranga tsisy mahakasika anao fa Jesosy foana no hitanao manoloana ny zavatra rehetra mitranga donc ny fonao zany a tsy mora taitaitra amina situation misy tsy mora kivy tsy mora maratra fa fantatra hoe misy Jesosy ao miazona anao isan'andro isan'andro. Amin'i. Yeah. Misaotra Jesosy ny amin'izay teny izay a dia mankasitraka an'Andriamanitra fa afaka mizara aminareo ny zavatra misy zavatra eritreretiko hoe afaka mampandroso anahy fa mino koa fa rehefa manaiky nareo kasihan Jesosy amin'ny fotoana rehetra dia Jesosy ilay hitantana foana fiainantsika tsirairay avy dia ngambany a iaraka hitsakantsika hivavaka amin'ny voninahitra an' Jesosy dia mbola hitoy ihany tsika avy eo a fa asan-drato arany vavaka ao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fa afaka mampatsiahy ianao hoe mila manana patience zay amin'ny fotoana rehetra misaotra rehefa manana ray zay tena patient aminay mihitsy amin'ny fotoana rehetra mihitsy satria raha tena jerena Jesosy zay amin'ny maha-olombelona anay dia azo klasena hoe olona tsy afaka ny andovalanitra fa teo ianao Jesosy patient aminay dia manaiky izay Jesosy ny ovainao manaiky izay Jesosy no tarihinao amin'ny façon anao irery ihany manaiky izay no kasihanao ny fonay ny fisainanay momba anay ray manontolo dia nitoy ny fotoana Jesosy a maniry foana izay hoe ianao irery ihany mbola ampianatra anay foana ho ivony zavatra rehetra ianao fa misokatra foana ny sainay ny fonay andray izay tem-pahamarinana rehetra ho lazainao aminay amin'ny anarana naovaka izany vavaka izany misaotra Jesosy amen. mazao teona vetivety ary teneno akaikinao a mila miaina amin'ny faharetana hoe a miaraka amin'i Jesosy hoe araka ny voalaza tamin'le famaritana araka ny dikateny grika verina kely amin'le voalaza teo a dia mahavariana le fanazavana ozy izy hoe tsy maika ny hotezitra rehefa manaiky ianao ho tarihan'Andriamanitra tsy maika azafady rehefa manaiky ianao tarihan'Andriamanitra tsy maika ny hotezitra dia lany le fahatezerana avy eo omen'Andriamanitra le teknika ane renao hoe miakatra le izy zany a dia ozy Andriamanitra hoe aza mbola tezitra aloha dia rehefa manaiky ianao hiaina an'izay dia rehefa tonga amin'izay le fotoana hoe ho asiko amin'izay efa tsy ohatsony le izy dia mahasoa anao a ny fahafahanao mifehan' le fahatezerana izay voalaza ny boky ny obolana hoe eo atratrany adala ny fahatezerana dikan'izay ny olona manam-pahendrena zany a dia olona afaka mife ny fahatezerana isika nefa dia tsy afaka hanampaharetana ifehan'le fahatezerana raha tsy tonga saina hoe Jesosy ihany koa ane ka manam-paharetana ara-pahatezerana aminao dia isaky ny mahatsapa an'izay ianao a dia afaka mamerina an'izay araka le voalazan'ny paster sandratra teo manomboka renao hoe ndry Jesosy aza tsy mora tezitra amiko ko ahoana moa no mora tezitra amin'ny hafa
rehefa manomboka tonga zay saina zay dia manomboka miamisokatra lay fahafahanao miaina ny fiainam-baovao. Le définition faharoa dia hoe tsy maika amaly ratsy ny ratsy, zany hoe miandry kely ianao, ohatrany hoe mianatra tsy tonga dia mireagira. Hafa le tamin'ny voalohany hozy izy pasteur sanatra hoe vao miteny Andriamanitra dia tokony tonga dia mireagira. Fa ty le faharoa ty vao misy zavatra mitranga eo aminao koatrany tsy dia tianao dia tsy dia tsara ianao tonga dia manao réaction. Azonareo ve ilay satria raha vao anaty fahasorenana ohatra dia anoty ianao, raha vao anaty fahatezerana dia anoty ianao, anokatra vavy eo ianao dia anoty ianao. Ny tsara indrindra vao misy zavatra migadona dia miresaka amin'i Jesosy. Amen. Dia ampianarin' Jesosy ianao aharitra amina zavatra be dia be. Nisy définition amin'ny vavaka teo. Hozy izy ny mpanompon'Andriamanitra hoe ny antony mahatonga antsika mivavaka dia tsy hoe satria misy zavatra ilaitsika, fa tsy izay angle zay le izy manjary to dia filana be fotsiny no ifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa angle anankiray le izy ny amin'ny fisokafany ao anatiny ara-pahatsapana hoe ty zavatra ty ilaiko anankiray zay, fa indrindraindrindra tsy vitako. Misy différence le anankiray ilaiko dia mety ana tendance ianao hiteny hoe ataovy, tonga dia zao to dia atao fa ilaiko zao, ohatrohatr'izay le zay tompo zay nefa tsy dia tsara zay fifandraisana amin'ny tompo satria amin'ny mampanjaka azy tsy dia mahazaka atao an'izay loatra izy dia ianao koa mila mametraka azy amin'ny mampanjaka fa mpanjaka izy teny hoe kekinao marina fa dadanao izy hoe fa mpanjaka izy hoe mila misokatra foana ny ao anatintsika. Zay mahatonga ny Baiboly miteny hoe Jesosy ozy izy tao anatin'ny fotoana faran'izay mafy indrindra dia niantso an'ilay fantany fa mahavita havonjy azy, dia tsy izy zany fa ny rainy. Zay mahatonga azy niantsoantso nangataka famonjena. Azontsika dikan'izay ny vavaka dia tsy hoe satria mila zavatra amintsika fa indrindra satria miankina aminy isika. Mbola toy izy kany le zavatra efa voalaza mpanompon'Andriamanitra teo marina tokoa fa tsy izay mandresy lahatra anao no mety, tena lesona momba amin'ny fiainana zany. Tsy izay mandresy lahatra anao no mety, fa tokony hivadika le izy ny mety no tokony mandresy lahatra anao. Zay tsika zany mianatra tsy hoe tia ny ohatrany tsapako intuition. Betsaka aloha nefa nampiasaiko intuition zay fa tena dépression ny akabeazany satria mamita tentsika raha vao nofo no hoenontsika. Fa ozy izy mpanompoandriamanitra teo mila miantso an'Andriamanitra tsika, miresaka aminy ary manontany ny heviny. Tsy le vahaolana mahamaika anao fa le fiombonana tian'Andriamanitra ahazo toerana. Asika ve avereny hoe communion le izy hoe. Ary zay no mahasamihafa ny finoana hafa, ny religion hafa. Tena mitsotranao marina fa tsy resinao zany ny boudiste raha vavaka. Tsy tena aza milingilingy hiady amin'ny ara-bavaka. Sady solaina ny loha, hitanao amin'izay sady efa solaina ny loha, mitokana tendrombohitra ianao mivavaka tsy akisakafo aza miady amin'ny silamo koa fa zareo enjana be resaka fotoana. Fa ny Jesosy tsy izay. Tsy hoe mila solaina ny lohanao vao hoe mivavaka ataonao. Tsy hoe faly Andriamanitra fa tena miaritra be tsy misakafo ianao dia zay vao mihaino anao izy. Tsy ao amin'le miresaka amin'Andriamanitra le izy, fa communion le izy. Ny différence ny mahasamihafa be ny fiarahantsika amin'i Jesosy dia ianao afaka miombona aminy. Zay no mahatonga antsika tokony hanapahatsapana hoe tsy ampy kosa raha 10 minitra maraina no mivavaka
tsy Andriamanitra no miteny anao hoe tsy ampy fa ianao mihitsy mahatsapa hoe inona ny zorony eo atrehako eto raha ohatra ka latsaky ny 10 minitra ny fampiresahako amin'Andriamanitra. Dikan'izay rehefa hivavaka inkeo ianao dia tsy hoe mivavaka miankina fotsiny amin'Andriamanitra fa vavaka miombona amin'Andriamanitra. Tena kaikinao vavaka miombona amin'Andriamanitra hoe. Mbola resaka vavaka satria faharetana ny resantsika. Manampy anao anampaharetana zany ny fahafahanao mametraka ny zavatra rehetra momba ny fiainanao amambavaka eo anatren'Andriamanitra. Ny olona mpivavaka ny manampaharetana satria fantany fa le napetraka rehetra amambavaka tsy maintsy hivaly. Ny fiainona amin'ny fotoana iantsona fa ny fahamaliana eo am-pelatan'Andriamanitra amin'ny fiandrianany amampanjaka azy. Ny garantie nomeny Jesosy dia zao raha vao mivavaka ianao tsy maintsy hainoana. Fa tsy midika hoe ho valiana araka ny sitraponao le vavaka eo no eo. Iny le mila mianatra mitombotsika. Satria ny fotoanan'Andriamanitra ny fotoana tsara indrindra. Ny fitondran'Andriamanitra ny fitondrana tsara indrindra. Ny planina avy amin'Andriamanitra dia hozy izy ny Jeremia 29:11 planina fievitra tondra fiadanana fa tsy loza. Satria ohatry ny loza fa fiadanana. Ny programma ny devolo indray ohatry ny fiadanana fa loza. Dia zao avel'Andriamanitra amin'ny famafao zany rehetra zany fa raha vao tonga saina ianao hoe efa napetraka amambavaka ilay izy dia hiteny tahaka ny Josefy ianao hoe nareo ny saina anisy ratsy fa ny Andriamanitra namadika an'izany ho soa. Anisan'ny voalaza teo ihany sady manao rappel ihany asio Jesosy ny antsipriany fiainanao. Aoka tsy hisy tombo sy ala ny momba ny fiainanao. Vao mahatsapa ianao hoe hanao zavatra asio vavaka. Tena kikinao asio vavaka hoe. Avereno asio vavaka hoe. Mianatra tsy averina le mianatra. Mianatra miankina amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Rehefa zatra nandeha reritsika dia mianatra be mihitsy. Satria ny fahazarantsika mihitsy mila ovaina. Dia ny antony mahatonga antsika mandeha rery dia satria voadonako antsika nandeha niaraka taman'olona. Kanefa tian'Andriamanitra ho tonga ao anatinao tsy olona ane izy fa Andriamanitra. Zay mahatonga ny Jeremia miteny hoe voaozina zay mahatoky olona fa voatah kosa zay manompo sy zay miankina amin'Andriamanitra. Amen. Dia tsika hijery ane hoe inona natonga an'Andriamanitra namaly an'i Joba. Faharetana. Sokafy ny baibolitsika ao amin'ny bokin'i Jakoba. Fantatsika fa nanana karaktera tsara i Joba io marina, inona koa mahitsy, natahotra an'Andriamanitra, ny fadiny ratsy zany rehetra zany dia voalaza fa nananan'i Joba. Jakoba 5:1-10 aminaran'i Jesosy. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan'i Joba ary efa hitanareo ny farany nataon'ny Tompo taminy fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrapo. Amen. Nanam-paharetany Joba ary azo atao ihany koa hoe nivoaka avy tao amin'ny Joba ny faharetana. Zay koa. Araka ny voalaza N'Andriamanitra teo dia ohatr'izao mipratika an'ilay izy. Galatiana 5:12-13 fa ny vokatry ny fanahy, fruit de l'esprit, dia faharipo. Toetra an'Andriamanitra ny faharetana. Zay mahatonga anao tsy ringana satria maharitra Andriamanitra miaraka aminao. Tena akaikinao mahatonga anao tsy ringana hoe maharitra Andriamanitra hoe. Avereny zay mahatonga anao tsy ringana hoe dia maharitra Andriamanitra hoe. Ohatr'izao ilay izy. Ny faharetan'i Joba, ny pasiansan'i Joba dia toetra n'olombelona. Joba naharitra avy amin'izay nitaizana Andriamanitra azy sy nitondrana Andriamanitra azy. Enao androany tsy navelan'Andriamanitra hiankina amin'ny faharetanao fa ny faharetan'izy Andriamanitra no nampidininy ho ao anatin'ny fonao.
androany zany zao tsika miteny androany marainy zao depara miaraka amin'ny faharetan'Andriamanitra ianao. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Averiko tsara dia amin'izay tsy kivikivy ianao miatrika ny zavatra tokony andrasana rehetra. Ny ao anatinao zany dia faharetan'Andriamanitra. Hainao ve dikan'izany? Ianao io zany afaka ny aharitra. Ahoana pasteur? Afaka aharitra ohatra n'Andriamanitra. Pasteur, apio tsy afaka manampy ianao, fanamasina manampy ianao. Ahoana nataoko pasteur fa za tena impatient be mihitsy. Tsy manam-paharetana nefa asaina maharitra. Voalohany, mila tonga saina aloha ianao fa efa manana. Miainga aloha tsika. Tonga saina ianao avy amin'ny fandraisanao an' Jesosy fa efa manana faharetana vonona raisi-potsiny. Zay raisi-potsiny zay mihinao fa tianao ngaman'izay. Alohan'ilay fagagana raisi-potsiny misy toetra raisi-potsiny leo avy ao anatinao. Efa ao ilay izy. Tena kaikanao na tsy tsapanao aza hoe dia efa ao ilay izy hoe. Rehefa ao ilay izy dia manomboka hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra ilay fahatsapanao. Tompo, misaotranao fa nametranao stock sy arena be trésor-na faharetana atao anatiko. Mety mbola tsy hainoko ilay izy fa apio mba hahenao an'ilay izy. Iny zay resantsika izay vavaka. Andriamanitra ampio mba hanam-paharetana ohatranao satria ny faharetanao zany no atao anatiko. Inona izay? Vavaka. Ianao zany tsy nampianarin'Andriamanitra hamoaka ny toetrany amin'ny herinao na amin'ny herin'ny sainao fa amin'ny alalan'ny vavaka. Zany hoe ny zavatra omen'Andriamanitra dia maika mampanantona anao an'Andriamanitra. Ninona zavatra omeny ka tsy mitondra anao anakaiky an'Andriamanitra dia zava-poan'izay. Isaky ny matsapa ianao hoe way misy faharetana atao anatiko dia mampivavaka ilay izy. Tena hoe kaikanao mampivavaka ilay izy hoe. Ninona teny voarainao fahagagana valim-bavaka tsy haiko inona faminaniana fampanantenana ka tsy hampivavaka anao dia tsy mampitombo ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia tsy tratra ny objectif an'Andriamanitra. Verina miteneko teo tsy ao amin'ilay miresaka ilay izy fa ao amin'ilay communion ilay izy. Ianao sy Andriamanitra lasa miombona, lasa iray. Azontsika? Rehefa renao fa ao ilay izy mahatsapa ianao dia mivavaka ianao. Dia ao anatin'ny mivavaka iny miasa Andriamanitra. Ahoana ny fiasan'Andriamanitra? Andriamanitra dia manome anao mifanaraka amin'ny etaetanao. Ny demandinao zany tokony ho fangatahana miaro etaeta. Mandeha tsikelikely zany manaiky mihitsy andro ao maraina andeha tsikelikely fa tsy le miritarita be reny. Mangataka ianao miaraka amin'ny etaeta. Tena kaikanao tsy hoe mangataka fotsiny hoe satria ny teny pasteur hoe fa mangataka ianao hoe satria mangetaeta ianao. Ozy Jesosy sambatra ny noana sy mangetaeta. Ny fahamarinana fa izy no ovokisana. Raha vao tsy etaetanao zany ny toetran'Andriamanitra dia tsy omen'Andriamanitra le fahafahanao iaina an'ilay izy rehefa hitarika anao izy. Tsy hitarika amin'ny fanamasina rehefa zavatra tsy mampangetaetanao. Ny fanamasina zany tsy mitarika anao. Ny fanamasina tsy manery anao fa ny fanamasina mitarika anao amin'ny fahalemem-panahy dans la douceur. Tena milamina be mihitsy izy rehefa mandresy lahatra anao amin'izay le hoe tena mila manam-paharetana tokotra ny kaizaty. Zay fandraisan-dahatra izay inoko fandroany maraina tonga ao anatsika tsara ray avy amin'anaran'i Jesosy. Rehefa tonga le teny, tonga zao le teny teo hoe inona no hevitra androany? Miaina ao anaty faharetana miaraka amin'ny Jesosy. Le faharetana eto tsy hoe faharetana ianao samirery fa faharetana iarahanao amin'i Jesosy. Dia zao mandinika amin'izay ianao tena tsy mety le fiainako tsy hisy faharetana. Reto ny zavatra simba, reto ny zavatra simba tao ambadiky ny tsy faharetana. Mila tonga saina ianao. Azontsika ve le fanampian'Andriamanitra? Ny fanampian'Andriamanitra anao tsy hoe tsy manam-paharetana ianao dia majika. Tampotampoka teto anaty fivoriana lasa manam-paharetanao azy. Tsy ohatr'izay le fiarahana amin'Andriamanitra. Fa mandefa fandraisan-dahatra Andriamanitra ao anatinao hoe jereo anie tamin'ny 2020
tsy nanam-paharetana ianao dia zareo ty zavatra anankiray ty dia inona nontranga inona nontranga mino fa tsy zavatra tsara satria ny zavatra tsy haretana ny zavatra tsy ananana faharetana dia hisarika antsika ho any amin'ny fahotana ohatra teny zao Andriamanitra tao edena aza mbola hohanina aloha io vovo io fa hisy fotoana ho asaiko ho haninareo rehefa vita ny formation satria ny probleman'ny Adama teraka tsisy tatipotra dikan'izay tsy nandalo fahakelezana ho amin'ny fitombona ho eo amin'ny fahalebiazana fa voateraka tonga dia lehibe tsy ampy formation anika ny fitahamenarana tamin'ny zavatra faran'izay kely sy bitika izay ny mahatsara ny fitombonao io aza maika avelao Andriamanitra hitarika anao amin'ny fitombona fa menao kosa mangetaeta fitombona amen halleloia ay zay voaray ve zay micro anankiray arany teny Jesosy manana vahintsika eto androany dia reto mpanompon'Andriamanitra rahalasa napavintsika avy any Pôlandy na avy any Pôlônia firenena anankiray zay hojerevanao ara-jeografia araka ny lesona zay nataonao tamin'ny mbola CM2 CM1 raha tsy hitanao any Europe zany amen dia andray zareo tsika satria Andriamanitra mametraka teny sy vavolombelona eo ambavany inoko fa araka ny tenin'ny pasteur tamin'ny Zoma dia izy mbola isy fotoana izy ary andro amaraina le fotoana mahamety dia mino fa ampitenin'ny mpanompony Andriamanitra anongilatsofina ianao andre dia andray amen dia tsika hitsangana dia tehaka mafitsara ho an'i Jesosy dia andray an'izy si Michael nanao ny traduction tehaka mafy tsika ho an'i Jesosy moa Hello, good morning. My name is Matthias. I'm from Poland. Salama daholo tsika rehetra afaka mipetraka tompoko. Mathias ny anarako avy any Pôlandy And I would like to tell you why I am here. dia tiako tenenanao efa maninona ny tonga aty. So I was born in Christian family, very good family. Za dia teraka tao anatina fianakaviana kristiana tena mahafinaritra. And my parents were in ministry for many years. Dia ny ray aman-dreniko tao anatin'ny safanimpoana nandritra ny taona maro. They were also catechists in Poland. Katekista zareo tany Pôlandy. And I always believed that there is a God and that the God is good. Dia za niny foana hoe misy Andriamanitra ary tsara Andriamanitra. But when I went to the school, when I met people from the world, dia rehefa nandeha tany am-pianarana dia rehefa nahita niona tamin'ny olona teo amin'izao tontolo zao. I realized that for them, the faith is stupid, the church is stupid, the Christianity is not important. Dia ho an'ery zareo zany finoana zany dia zavatra tsisy dikany ny maha-kristiana zavatra tsisy dikany zay zavatra rehetra ataonao momba an'Andriamanitra tsisy dikany. And I started to feel like afraid of their judgment. Dia matahotra ery zareo hoe ho tsaratsarain'ny olona. So I started to show to my friends that even though I'm Christian, I can do a lot of stupid things like them. Hoy izy nanomboka koa hoe naneo tamin'ny namako hoe na dia kristiana raha dia afaka manao adalàna ohatran'ny zareo. And I felt very bad with myself. Dia zany efa manamelo tena be foana. Because deep in my heart I knew that the God is real. Dia satria lalina ny anatiko fantatro hoe tena misy Andriamanitra. And one of my biggest fear was that people get to know that I am real believer. Dia anisan'ny tahotra tena ngeza indrindra dia hoe ho fantatry ny olona hoe za tena olona mino an'Andriamanitra. And that my family serve to God. Dia hoe ny ankonako manompo an'Andriamanitra. It was such strong that sometimes I lied to my friends that my parents do something other in their life. Dia indraindray ary mandangy amin'ny namako hoe ny ray aman-dreniko manao zavatra hafa eo amin'ny fiainana ohatran'ny hoe asa hafa ny ataon'ery zareo eo amin'ny fiainana. And this fear was very, very strong. When I think about it right now, it was like crazy. Dia tena ohatran'ny hoe raha eritreretiko izao ilay izy ohatran'ny hoe zavatra tena adala be ny zavatra nataoko tamin'izany. And I noticed that my life is falling apart, that I feel a lot of sadness, like depression.
dia nanomboka hitako tsikelikely hoe nanomboka nenjera tsikelikely nanomboka potsika tsikelikely ny fiainako dia nanomboka natsapa ohatrany hoe malahelo be sy nanomboka tratrany ohatrany hoe fiasan-tsaina be loatra. There were a lot of sins in my life. dia nanomboka nanota nanao zavatra fahotana be dia be teo amin'ny fiainana. And when I was 16 years old, my father invited me for one event. dia rehefa feno 12 taona dia natsony dadaka hoe hanatrika fotoana anankiray izay. And there I heard that the first commandment of God is to listen. dia tamin'izay naheno hoe ny zavatra nytenen'Andriamanitra voalohany ny didin'Andriamanitra voalohany dia hoe nao mihaino. And that I should listen to him, and when I read the Bible, I need to take it and believe that it's the real word of God straightly to me, like personal word. dia nianatra tamin'izany hoe rehefa mamaky tenin'Andriamanitra dia mila mino hoe tena Andriamanitra ny tenany mihitsy no miresaka amiko eto. So I started to read the Bible every day, dia nanomboka namaky baiboly aho isan'andro isan'andro. and I was listening what God was talking to me. dia nanomboka nihaino aho hoe inona ny zavatra tenenin'Andriamanitra. It was amazing because I noticed that my life is changing. dia tena nafinaritra be ilay izy satria nanomboka hitako hoe niova tsikelikely ny fiainako. There is more hope, there is more hope, more joy in my life. dia nanomboka nisy fanantenana bebe kokoa sy fifaliana bebe kokoa teo amin'ny fiainako. But I still was afraid about judgment of the people. dia nefa mbola natahotra foana hoe ho tsarain'ny olona. So deep in my heart I knew that I should to talk others about Jesus, but I was too afraid. dia lalina tany am-poko tany mafantatra tsara hoe tokony resaka tokony resaka ny Jesosy any amin'ny olona nefa za matahotra. And I remember one prayer when I read in the Bible. dia natadidy vavaka anankiray izay rehefa namaky baiboly. In John chapter 3 verse 14 and 15. dia ao amin'ny Jaona 4:4 sy 5:15. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra. so the Son of Man must be lifted up, no tsy maintsy nandratana ny zanak'olona. that everyone who believes may have eternal life in him. na iza mino dia andray fiainana mandrakizay ao aminy. And I received that word in very strong way. dia nandray an'izany teny tamin'ny fomba tena mahery be. I heard Jesus talking to me. ohatrany hoe ieniko mihitsy Jesosy nyresaka tamiko. The Son of Man must be lifted up. ozy izy hoe ny zanak'olona dia tsy maintsy asandratra. And I knew that he was already lifted up on the cross. dia za efa nafantatra tamin'izany hoe efa nasandratra teo amin'ny hazo But fijaliana izy tamin'izany. I realized that I must to lifted him up in my life. fa za nila nanandratra azy teo amin'ny fiainako. In every relationship. amin'ny fifandraisako amin'ny olona rehetra. Because people need to know Jesus. satria ny olona koa mila mafantatra ny Because Jesosy. there is so many people who don't know about his love, about his salvation. satria be dia be ny olona tsy mahafantatra ny momba ny fitiavany sy ny famonjena vitany. And maybe they are on their way to hell. dia mety hoe fandalana makany amin'ny elo mihitsy ary izy. So if I really believe in Jesus, dia raha ohatra hoe tena mino an' Jesosy I just can't keep it for myself. dia za tsy afaka mitazona an'izany ho ahy manokana. And then I started to preach, to talk about Jesus, to pray for the people. dia nanomboka nizara momba an' Jesosy sy ny vavaka ho an'ny olona. It wasn't easy because most of my life I was afraid of it. tsy mora tamiko nanao an'izany satria ny andro toko-piainako rehetra dia natahotra no zavatra ohatr'izany. So I still felt a lot of fear. dia na dia nanao an'ilay izy ary dia mbola natsapatahotra foana. But I knew that Jesus is worthy of everything. satria mino aho hoe Jesosy mendrika ny zavatra rehetra. And I don't know how many time we have. We still have time. So because I love to travel, satria tena tia mivoyage. I like travel by hitchhiking, autostop. Izy tia mivoyage amin'ilay manao autostop reny. I met a lot of people Satria on my ways. dia rehefa manao an'izany dia mifanena amin'ny olona be dia be. I started to talk to them about Jesus
dia rehefa misy olona mijanona ka mitondra anahy dia manomboka miresaka amin'izareo aho momba an'i Jesosy. And one day I started to have a desire to go for a trip. Dia indray andro izay nanana fanoriana hoe andeha amina voyage anankiray, But only to preach the gospel, fa hoe andeha hitoro filazantsara fotsiny ny antony. not to visit some places, Tsy hoe akory hoe andeha hoe hamangy toerana manokana, just to go wherever God tell me, and dia andeha fotsiny any amin'izay toerana hitondran'Andriamanitra anahy, pray for the people who God is looking for. dia hivavaka ho an'ny olona ho an'izay olona mila vavaka. And I wanted to do it like alone. Dia te hanao an'ilay izy aho hoe za rery ny manao an'ilay izy. And then, like a few weeks later, I met girls. Dia herinandro vitsivitsy tao aorianan'izay dia nifanena tamin'izy roa vavy. And they had the same desire. in Dia ry their zareo heart. koa nanana an'izay fanoriana izay. So we went to the trip. Dia lasa izay nandeha nanao an'ilay voyage. We were 1 week we were traveling in Poland, Dia nandritra ny herinandro ry zareo dia nandeha nanodidina amin'ny Polandy. and every day in the morning we worship God, we praise Him, and we asking Him who we will meet today. Dia isan'andro izay mivavaka sy mikohaka amin'Andriamanitra, dia rehefa mivavaka izay dia manontany an'Andriamanitra hoe iza ny eo aminay androany. And God showed us some details about people, their names, their clothes. Dia naseho an'Andriamanitra anay ny mombamomba an'ilay olona, ohatra hoe ny anarany ny akanjo anaovan'ilay olona. We write it down in our phones, Dia soratanay amin'ny telefona ilay izy, soratany ry zareo amin'ny messenger. and then when we met the people on our way, Dia rehefa hitany ry zareo amin'izay ilay olona eny an-dalana, we could show them the evidence that God really sees. dia ampisehony ry zareo amin'ilay olona hoe ity le profo fa tena Andriamanitra ny tenanay hoe ianao ny eo aminay androany. And after this experience, the girls also got an invitation here to Madagascar. Dia taorianan'izay voyage nataony ry zareo izay dia nahazo invitation koa izy mirahavavy reto ho akaty Madagasikara. It was last year, Dia tamin'ny herintaona izay. and they invited also me to go with them Dia here. tamin'ity taona ity nasainy ry zareo koa mba hiaraka andeha amin'izareo. But I couldn't because it was last year. Fa tamin'ny herintaona tsy afaka, fa tamin'ity vao afaka. I was a teacher of geography at school, Za dia mpampianatra geografia tany am-pianarana. and in September it was impossible for me to go here. Dia raha ohatra hoe volana septambra satria izay ny fitombohan'ny sekoly dia sarotra ho anahy ny andeha aty. But my desire was very strong. Fa ny fanoriana tato anatiko mbola lehibe lavitra I was noho izany. asking God what to do. Dia nanontany an'Andriamanitra hoe inona ny tokony ataoko. Should I quit my job or go with Dia and go with hoe them? raha hoe mila ajanoko ve ny asako dia lasa andeha. And every time I heard, I trust you, you can make your own decision. Dia hozy izy isaky maheno an'Andriamanitra izy miteny hoe za matoky ianao ianao afaka mandray fanapa-kevitra ho an'ny tenanao. To be honest, it was one of the hardest decisions in my life. Raha te hitsotra aminao hoe zany anisan'ny fanapa-kevitra sarotra indrindra tamin'ny fiainako. But I decided to stay in the school for 1 more year. Dia nijanona ohatrany hoe herintaona tao amin'ilay sekoly. In this time, I was telling about Jesus to my students, to other Dia teachers. tamin'ny iny herintaona farany iny dia nanomboka niresaka ny Jesosy tamin'ny mpianatro. And it was in June or even in the beginning of July, Dia This year. tamin'ny fanombohan'ny volana Jolay teo, the girls told me that they are coming here again and They- they invite me. dia izy mirahavavy ny teny taminy hoe dia hiverina amin'ny Madagasikara izay dia izay te hanasa anao. So I am here. Dia izay mampatonga anahy aty. And Niala tamin'ny asany izy najany ny asan'ilay mpampianatra dia izay natongavany aty. but one more information, because I didn't tell it. Before girls invited me here this year, I quit my job, Dia in taloha- trusting to God that He will lead me. Dia talohany nanasany izy mirahavavy anazy dia
efa nijanona tsy niasa tsony izy a satria izy te hatoky an'Andriamanitra dia izay mampatonga anazy eto androany. So I really believe Jesus is worthy of everything. Satria mino hoe mendrika ny zavatra So rehetra glory Jesosy. to him. Dia voninahitra ho azy rehetra. Thank you so much. Mba miteny English kely. Alleluia. Sa tonga dia anao fanatintsika vetivety azafady ialana tsiny le fandamina teo i Michael mba ialao tsiny amin'izareo tenen'io dia kely mba hanao kabary kely ary ya tonga soa miaraka aminay nareo faly zay zay any Jesosy dia fianakavianay dia tonga sao atao tranonareo zany mba sotiaka mafy ny tompo kosa le tonga sao trano ianareo kosa mafimafy noho izay reto alleluia. Misaotra-betsaka amin'ny vavolombelona mino zay mbola hitarika Andriamanitra anatin'ny fiarahantsika fa mbola mangeta eto zay andre ny zavatra ataon'Andriamanitra sy hampanaovin'Andriamanitra anareo dia mahatsiaro anareo mambavaka izay dia tianay nareo tiaka mafitsika ho an Jesosy. Renao ve le vavolombelona teo manaitra Andriamanitra matoky ianao. Amen. Manana faharetana dia matoky ianao. Avy reny hoe manam-paharetana hoe satria matoky an'Andriamanitra hoe. Sao tsara ny zavatra ataon'Andriamanitra ny maniraka teny Andriamanitra hoe ataovy mahazo toerana tsara ny faharetana dia anisany ahafahanao tena hoe miandry tsara an'Andriamanitra dia satria ianao matoky azy sy matoky ny fitantanany ary ny fitondrany. Amen. Taontsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanandro maraina. Mankasitraka anao zay iray amin'ny anaran'i Jesosy. Nomenao fahafenoana eto fanatrehanao amin'ny alalan'ny teny fampianarana indrindra vavolombelona. Mankasitraka sy manome voninahitra anao zay satria ianao no mandahatra, ianao no mandamina ary programa avy aminao sy planina mipetrapetraka avokoa no hiainanay. Misaotra Jesosy. Raha hiatrika ny herinandro zay, herinandro vaovao anatin'ny herinandro mamarana ny volana. Aoka ny tsiraray avy anapatsapana fa afaky niharitra izy miaraka aminao, afaky niharitra izy eo amin'ny fitondranao. Mivavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tanteraka ny fahatongavan-tsainay miala eto ametraka mambavaka ny antsipirian'ny fiainanay any amin'ilay kely sy bitika indrindra ary tsy hoe hovariana fa tena hanome fotoana afaka hiresaka aminao. Ary mankasitraka anao zay fa nomenao ny vavolombelona avy amin'ny izy telomena datonga eto. Rehefa mitarika ianao dia mila matoky ary misy olona ampiasainao avy amin'izany firetana sy afo zany. Vavaka ho azy ireo zay Jesosy ho tahinao ny diany, ny antony, ny iraka sy izay hitondranao azy ary izay hitondranao azy miaraka amin'ny asa fanompoana ihany koa. Tahio ny tsiraray avy atrika an'izao fiandohan'ny herinandro zao. Aza vela isy aleto miaraka mivesatra taovy manam-pahatsapana ny tsiraray hafa izay manam-paharetana dia hovonjena. Vavaka ho an'izay rehetra hiatrika asa, hiatrika fianarana, hiatrika fiainana, hiatrika tokantrano, hiatrika fikarakarana maro samihafa. Ray amin'ny anaran'i Jesosy apetraka eo am-pelantananao avokoa zany rehetra zany. Mino zay fa ahita ny tananao, ahita ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tononona ho herinandro feno voninahitra Andriamanitra ty herinandro ty. Mandehana fa hanampy anao Andriamanitra hatonga anao anampaharetana. Ambadika izay faharetana izay hiena ny zavatra simba. Ary amin'ny anaran'i Jesosy nanononana fa ho tonga eo am-pelantananao ny zavatra faran'izay tsara. Mandehana fa ho sokafan'Andriamanitra ny lalana. Mety io asa io. Mandehana fa ho averin'Andriamanitra ny fiadana sy ny filaminana ny tokantranonao. Mety ho tokantranonao io amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana fa Andriamanitra anafaingana namora ary ameno ny anjara fahasalamana hery sy tanjaka ho anao na ny fanahy, aina sy vatana. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy herinandro voata ho anao ty herinandro ty. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masina sy manakera avy Nazareta. Amen. Zareo anao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mampitoy izao anareo. Amen. Janona ray minitra vedetika ampiara-manompo vedetkely tahin Jesosy taony.